Atolotry ny radio fagniry ho anareo tantara mitondra ny lohateny hoe volamena nahosipotaka tsy masakanizy tsy hipilatra. Nalaigny avy tamin'ny boky nosoratan'i mon père Louis de Guise tamin'ny taogno 1970 izay nampitondray ny lohateny hoe Ramsey Lucien Botovoasoa 1970. Kristianina votopoloana sy terisiera mafatrapo maty niaro ny finoany narindra ny Marie Odette rary malala mba ho azo lalovina amin'ny Onjam-peo tamin'ny alalan'ny fagnampian'i Monseigneur Benjamin Marc Ramarson archevêque ny Antsirano. Volamena nahosipotaka tsy mahasakanizy tsy hipilatra. Ireo amelona ny tantara Ravana Jean Berthieu, Bemitombo Dimitri, Andriantava Charles Boronet, Jorson Philippe, Gigo Célestin, Jean Giono Rahermanana, Bemaroavana Frédéric, Jean Armel, Andriamananjara Adelain Mendel, Romancio, Bricia, Judith, Harina Ramanantsua, Jean Frédéric, Ari Marie Odette. Nandray feo sy nandrindra ara teknika Jean Frédéric. Anio ny fizarana faefatra farany. Tokony tamin'ny 7 ora aligny zatovo efadano irika ny mpanjaka Simeon andeha anambotra Botovoasoa teo ampamaragnina ny vavaka litanian'ny mpanetry tena indrindra vavaka ny soratany izy no navy teo ro irika efada. Irika isefo zay aty andeha angalanao zegny Ramsey Lucien Botovoasoa. Oh, vogny zao. Vogny tegna vogny tsara beky. Ity ny vady amanjaniko Andriamahazo e. Anao fontavandraiko amelogno iro io. Anao zandriko no baba itari mirzanaka atsika ty. Namany padesy manao utsaraigny tapandô dikan'izegny. Haiko fa mony zao any anareo e ka tsy afaka gn'ino za. Izy koa faignananakahy no avotry ny olo maro aza misalasala nareo amony zao. Ny angatahako fo mba kazaka sinareo ny rahalaiko. Tambadiky ny tragno tao efa vogny ny antokony miaramila mpagnatotro olo voaheloko ho agny amoron-dranony matitagnana ary misy antoko hafa koa agny mpanapadoa izay efa vogny lalandava. Ny fagnontaniagna nipetraka tao an-tsaigniny maro tamin'ity aligny ty nagnino no tsy nindesigny niaraka tamin'izy efa vogny Botovoasoa efa nafoetegna ho faty igny fa mbala ny ragny nipetraka tankilany mpanjaka teo an-tsendriky. Mahery ny antsasakadiny avy eo nindesigny. Saripantary ny koragna vitany tamin'izegny fotoagna lavalava izegny fa ny raha mazava tsara hoentsika jiaby fo tsy antony ara-politika no nagnameloagna Botovoasoa tamin'ny andro kamisy fa 17 avrily 1770 io. Ny tsy fagnkiany ny rotsaka amin'izegny kabary politika zegny no naminoandreo izy fa izy koa antony hafa tsy nanolo tegna ho faty izy na imbiagna ndray imbiagna ary na jusqu'à imbiagna.
raha miselisem botovasoa misy fagnaragna azy tsika atao. Ny fankianao ifagnaragna io no afako magnambelanao tsy ho tapambozona. Mila magneky anao fa ataonay sekretary any amin'ny amin'ny quartier Mboimanarivo. Ny raha hita aminaroa ny tokony eto ny faniagnanareo fivavagna, magnadoso mede ambozogn'olo, mampandiandia lakroa, afodinareo ny eglizy ary ataonareo trano fandizana baly. Hainareo tsara fa raha sarobidy aminaka ny fivavagna ka tsy azoko atao ny magnampy antokon'olona manotra izay ny fivavagna zaigny. Ndray maro ny olakolaka indesinareo ampagneko zaho eto mpanjaka tsy mihogno. Zaho tsy agnano, ampodiko aminao ro draiky. Zaho tsy agnano. Miaramila, aboany didibitsaragna fa itapandoy raha miselo isem botovasoa. Amin'ny tany famonoagna agny anareo mamono izy. Mpanjaka tsy miogno, ho faty kristianina anao. Ho mafy aminao ny ahazo anao am'izay andra zaigny. Fa kanefa aza mavozo fa ankilanao eo fo zaho, ary tsy maintsy atao batema anao aloha no faty. Ary tsy maintsy ho faty kristianina ampodiko draiky aminao fa tsy maintsy ho faty kristianina anao mpanjaka. Sahabo tamin'ny 10 aligny tamin'izay fotoagna izegny teo amoron-dranony Matitagnana amin'ny tany famonoagna aomby no amonoagna ny olo voatsara. Miala amin'ny lalabe dia misy lalan-drano araiky misy titezagna kakazo tokana zay alohany iaviagna amin'ny abattoir. Talohany andikavan'ny botovoasoa io lakan-drano io dia nangataka ivavaka izy ary somary niatika hely amin'ny kritrara ilany andrefandalana izay nandoaliky nivavaka tamin'ny feo agnabo. Andriamanitra Andriananahary io, enga ny enilioko latsaka amin'ny tany no fagnavotona ny tanindrazako. Manafo olo karaha io renareo. Arô zala mba tsy madaro zala olo voatendry baka atsika ty samy miahiahy amin'ny aignazy aby. Bon fietsika am'izay tagnanao ramosefa zegny lalagna eto tsy maintsy magnaraka zegny atsika niany ty. Zaho tompony fo edy mameny agninaka edy. Hitana lakroa ny frère efa ho faty hoy ny fitsipiky ny tiers ordre. Andriamanitro, enga ny enilioko latsaka amin'ny tany no fagnavotona ny tanindrazako. Andriamanitra baba o, enga ny enilioko latsaka amin'ny tany no fagnavotona ny tanindrazako. Andriamanitra renay io, enga ny enilioko latsaka amin'ny tany no fagnavotona ny tanindrazako. Vita fivavagnanao ramose. Zay jiaby ndragnamonanao ty koa ny mpianatranao aby sady mavozo zay mangorohoro koa. Mangataka aminareo zaho miangavy mba aza vezivezinareo aty ary io misy be anapanareo vozognaka io fa ataovy zay atapaka ny vozognaka indraiky mandeha. Satsy karaha igny ny fagnanaovanareo izy manafila. Ataovy araka ny fahaizanareo izy. Ataovy indraiky mandeha fo tapaka mambrigna rita landoanaka.
maty ankitiny anao Lucien. izy koa maty zaho tsy ho aty tsy ho ary fa hoe ho amin'ny tany jiaby. Nagnajabagna indraiky mandeha ilay tompondraha ka tapaka niaraka tamin'izegny ny vozony boto voasoa baka eo. Samby namely izy ary nagnatsatoko mesonazy tamin'ny liony boto voasoa ireo antokony mpamono. Fa izegny ny didy tsy maintsy tanterahagny tamin'izegny fotoagna izegny dia nariagna tagny agnaty rano maty-tagnana ny fatiny izay nisikiny ny akanjo matersera izy dia ny patalon ndraiky loboka volontany ary tady fekibo. Nentiny rano nivalagna ny fatiny ka hitan'olo nivarigny tany an-dranomasiny taty afara. Izy koa za maty tsy ho aty tsy ho agny fa eo amin'ny tany jiaby. Io volagna ny boto voasoa io tsy nafaka tagnatiny menimeny Suzana soazana vadiny. Maty izy teo amin'ny faha 7 taogno ny 7 avrily 7 sy 700. Martira va i Lucien boto voasoa. Anjaran'ny eglizy ny mivolagna izegny na eny na tsia. Hoy ny vavolombelony nagnatrika izy hatramin'ny farany hoe izy koa tsy kristianina ary tsy kristianina fo koa fa tegna kristiana votom-pinoagna. Tsy mba maty ramose tsy ho nan'olo tegna tsy namaly. Ny kristiana jiaby nahita i boto voasoa fahavelony dia tsisy tsy niaiko volagna fa rango izay nioregnan'ny paroasy tao Ivohipeny tamin'ny taogno 770 sy 700. Tsendriky niboahan'ny kristiana karaha izy any ka na ohatra ka tsy maty martira aza izy miniminen'olo fa olo masigny ankitiny i ramose Lucien boto voasoa. Izy koa ny raha hita ndraiky nyregny momba i Lucien sy ny nahafatesany ny dinigna dia mbala mety mampisalasala ny losony na maty martiry ny finoagna izy na tsia. Fa izy koa ny hevitry ny Lucien marigny ho n'olo jiaby na izy dia ny nahafatesagna ho martiry mihitsy no nampoizany ndraiky nikeny. Tsy ho nahafoegny ho faty izy koa tsy no everigny fa amartiry izy zegny ary nivolagna anazy ho aingany ny lioko latsaka amin'ny tany no agnavoatako tanin-drazako izay misy hevitra roe na ho fagnavoatany tanin-drazany alotegna na ho fagnavoatany ara-pagnahy mba ahazoan'olo jiaby famonjegna dia tsy nisalasala ny olo niarahany fa ny hevitry faharoe no tegna kindreny Lucien boto voasoa. Fito amby folo taogno taty afara tamin'ny taogno 470 narary mafy ary rehefa teo ambavahoana amin'ny fahafatesagny tsy miogno lehilahy fatadaza amin'ny fahasarotagna tafahoatra sy managna ny tanjaka ny manokana amin'ny hasiny mahampanjaka izy ary mbala izy koa no nagnamia baikony amin'ny hamonoagna i boto voasoa na avy ankitiny ny andrabe masay nampikaiky piretra i tsy miogno. Mon père, ho faty za izy io. Zaho nagnirika olo namony Lucien boto voasoa 7 taogno loso izy. Tamin'izy ndesigny hovonegny efa tafiboaka tragno be nitodiky izy nizazao sady nivolagna taminakay. Mpanjaka ho faty kristianina anao ho mafy be aminao amin'izay ny andra zegny fa
aza matahotra. Ho ankilanao io zao, tsy maintsy atao batemy ianao ary ho faty kristianina anao. Tsapako mon père fa eto izy io. Tsy mahita izy zao fa regniko izy. Ambara zao zay tokony ataoko fa tsy haiko mon père. Matsiaro tegna manegny sady mibebaka marigna anao zao mpanjaka. Sa fa i Lucien tiako izy. Azovy tsy tia izy. Tsisy olo karaha io olo igny. Ino man tokony ataontsika aminazy mon père? Miomagna atsika hitondra io olo ty amin'ny hôpitaly ary amboara raha jiaby tokony indesigny amin'izay. Ty hoe misy saple ataovam-bozonginao an-tsendriky. Masiny Maria ren'Andriamanitra, mivavao ahy mpanota. Masiny Maria ren'Andriamanitra, mivavao ahy mpanota. Simeon, zaho magnano batemo anao amin'ny agnaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Izegny ny valiny tsy ampoizigny navy talohan'ilay namindra fo amin'ny rehetra sy mijaly. Izy koa tsy maty no voambary, tsy mitoetra irery izy. Renareo teo tantara mitondra ny lohateny hoe volamena nahosipotaka, tsy masakagny izy tsy hipilatra. Nandrignasanareo ny feony Ravana Jean Bertier, Bemtombo Dimitri, Andriantava Charles Boronet, Jorson Philippe, Gico, Célestin, Jean Giono Rahermanana, Bemaroavana Frédéric, Jean Armel, Andriamananjara Adelin Mendel, Romancio, Bricia, Judith, Harina Ramanantsua, Jean-Frédéric, ary Marie Odette. Nandray feo sy nandrindra ara teknika Jean-Frédéric.